manomboka eto kosa dia miditra amin'ny vaovao politika isika tsy nilaza ny SADC fa tsy mahazo mirotsaka hofidiana andriamatoa isany Marc Ravalomanana sy andriamatoa Anne Rajoelina fa fandresendahatra no nataon'ireo mpanelanelana avy amin'ny SADC raha ny tatitra nataony avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana itolakandro tetsy amin'ny kianjan'ny Magro tetsy Behoririka ny akon'izay. Nanazava ny fanambarana izay navoaka ny SADC ny farany herinandro teo ny filohan'ny kongresy tetezamita mpitarika ny Ankolafy Ravalomanana andriamatoa Mamy Rakotoarivelo sy ny filoha lefitry ny filakevitra ambony tetezamita Maître Yantra Razafy Manantsoa ny tolakandro teo amin'ny Magro Behoririka. Raha ny voalazan'izy ireo izay vao tonga omaly avy any Dar es Salaam dia tsy nilaza ny SADC fa tsy mahazo milatsaka andriamatoa isany Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Ny SADC dia tsy nilaza hoe tsy mahazo milatsaka ny président Ravalomanana. Ambaratsika amin'ny SADC fa ny vahoaka malagasy dia mitaky ny filatsahan'ny président Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 20 Mai 2024 ary eo premier tour de vita. Nambarany SADC hoe hiezaka izy andresy lahatra ny rotota fa tsy nilaza izy hoe tsy mahazo milatsaka ny rotota. Tokony hiverina tsy ho ela eto an-tanindrazana ny filoha Marc Ravalomanana raha ny voalazandroany tetsy amin'ny Magro ary angatana ny fanampiany miaramilan'ny SADC raha ilaina izany. Tsy vita ny namerina an'izay ny SADC hoe ampiarina ny tondrozotra fa mbola namafisinday ihany koa amin'ny andalana manokana hoe miverina tsy misy fehipetra reo sesitany politika. Indrindra fa ny président Marc Ravalomanana tsy misy fehipetra zany, tsy mila mierana amin'iza na amin'iza ary tokony tsisy daty fa zay ahatongavany eto dia mety daholo. Fa isika mahalala fomba miera amin'ny SADC tsika aloha hoe rovina noverinareo fa tokony hody président Marc Ravalomanana. Alamino iresaka fiarovana azy fa so sanatria misy manao akasiparana ka mitady fofony hainy ray aman-drenitsika izany. Raha ilainy zany dia angatantsika amin'ny SADC miaramila. Anatitra ny président Ravalomanana ty mba aleo resahana amin'ny SADC hoe mba ampindramy miaramila zay aloha anaterana ny filoha Marc Ravalomanana sy arovana azy any Madagasikara mandra-pilamy ny resaka rehetra zay tokony atao aty Madagasikara. Raha pismo dia hiavaka ny fionana izay ho tanterahana eto amin'ny kianjan'ny finoana ho fanamariana ny tsingeritaonan'ny dada araka ny voalazan'ny Pombazy eto amin'ny Magro.